hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Ampifaliana hatrany no iarabanay ianao manaraka ny Hope Fire Radio ankehitriny. Metoy manohy ny fandalànantsika momba ny lohahevitra lehibe mampifandray ny lanitra sy ny tany Kristy ao amin'ny Filipianina sy Kolosianina isika. Ary tonga ankehitriny eo amin'ny lesona 5 sahady izay mitondra ny lohateny hoe mamiratra ao anatin'ny aizina. Tamin'ny lasitsika dia niresaka momba ny tapany voalohany amin'ny Filipianina toko 2:1-12 izay nanatitrantotra ny amin'ny firaisan-tsaina ao anatin'ny fanetretena ary nanome torolalana antsika ny amin'ny atongavana amin'izany firaisana izany. Toe-tsaina manahoana ny tokony ananana, toe-tsaina manahoana ny tokony kolokoloana, fihetsika manahoana ny tokony atao, lalam-piainana tahaka ny ahoana ny tokony arahana mba atimombana izany firaisana izany amin'ny fiainantsika zepi. Ankehitriny indray dia iresaka ny tapany faharoa amin'ny Filipianina toko 2 isika, dia ny Filipianina toko 2:12 ka hatramin'ny 17 izany. Amin'ny lesitsika teny malagasy ny lohateny lesona 5 dia hoe mamiratra ao anatin'ny aizina. Fa tsara kokoa angamba ty lohateny ity adika hoe mamiratra toy ny fahazavana ao anatin'ny aizina. Amin'ity herinandro ity dia iresaka ny amin'ny torolalan'ny Paoly amin'ny Filipianina toko 2:12 ka hatramin'ny 17 isika. Misy zavatra tena azo ampiarina tsara ao anatin'izany lesona izany. Ny mpanomponareo ny mpiara-mianatra aminareo Dr. Jean-Jacques Andriamparina no manohitra ny lesona ao antsika eto androany ary mialohan'ny anombohantsika an'izany lesona izany ary dia manasa anao hiaraka hivavaka isika. Ry irainay masina sy tsara indrazany an-danitra, misaotra anao zahay noho ny tombonandro izay mbola omenao anay. Misaotra fa tafaraka mihaino izao Hope Fire Radio zao zahay amerina ny fandalinana ny teninao. Mamelara eo ny tsy famendrehanay, ny fahotahanay izay efitra mampisaraka anay aminao. Omeo ny famindramponao izahay ka ataovy mahatsapa fiadanam-po noho ny fahafantaranay fa mamela ny eloka ianao. Misaotra noho ny teninao izay omenao an'io ity. Misaotra satria ny taonan'ny apôstôly Paoly ianao na dia tany amponja aza mba hanome an'izao torohevitra izao izay mbola manako hatrany amin'izao andro faran'izao aty am-ponay. Mangataka aminao izay raha eo mba andrahanao ny fananao masina hanome anay fahatakarana izany teninao izany. Da io manokana ary ty namako izay mpiara-mianatra amiko ity izay mihaino izao onjam-peo manaratra fanantenana izao. Da io amin'ny lafiny rehetra izy. Fa noho ny amin'ny anaranao Jesosy noho ny nokatahanay sy fianoanay izay mivavaka izany. Amen. Eny ary malina fa ity andalan-teny hojerentsika an'io ity dia mizara hotely lehibe. Manomboka amin'ny fizarana amin'ny Filipianina toko 2:12 ilay izy dia avy eo misy fizarana faharoa amin'ny Filipianina toko 2:14 ka hatramin'ny 17. Ary farany amin'ny fizarana fahatelo dia ny Filipianina toko 2:17 ka hatramin'ny 17. Ka ny lesitsika zany dia hodiniantsika manaraka an'izay fanamarian'ny apôstôly Paoly ho antsika izay. Ny fizarana voalohany dia ampitondraina lohateny hoe mampiatra izay ampiasain'Andriamanitra ao anatintsika isika. Ary andinika ny fifandraisan'ny finoana sy ny asa isika amin'izay fizarana izay. Mifototra amin'ny lesona lahady izany ary ho hitantsika ao ny dikany atao hoe miasa amin'ny famonjehana ny tenantsika. Hojerentsika ihany koa amin'ny fizarana voalohany io ny hoe inona moa tena zava-miafina izany finoana izany, inona avy izany dinga amin'ny finoana izany izay tena izy, izay amaly ny lesontsika amin'ity an'io ity koa izany. Ny fizarana faharoa indray dia nampitondray lohateny hoe Andriamanitra manantena antsika ho fahazavana sy hitondra fahazavana. Antsoina ho fahazavana zao tontolo izao tsika, manaraka ny dian'i Jesosy sy mizara ny fiainantsika amin'ny hafa. Ary manantena antsika Andriamanitra mba ho fahazavana sy hitondra fahazavana. Ka inona ary ny dikany hoe fahazavana mamiratra ao anatin'ny maizina? Ary misy zavatra azontsika adihadiana lalina kokoa ve ao anatin'izay? Avy amin'ny lesona alatsinainy sy talata no ahitantsika izany. Ny fizarana fahatelo farany dia tondra lohateny hoe tokony akasitrahana sy anaja ireo mpiasa matoky isika.
ny fizahan-toetra sy ny fahasarana trehantsika amin'ny fiainana maha-kristianina dia mampatanjaka antsika amin'ny fanampy lehibe kokoa amin'ny asan'Andriamanitra. Ireo no fiarovan'Andriamanitra ampitomboana ny toetra ilaina izay tsy azo ilaina amin'ny fanompoana mahavokatra. Ka noho izany tokony ankasitraka ireo mpiara-miasa mahatoky isika. Izay dia raisina amin'ny lesona Alarobia sy Alakamisy famarana an'izao lesona izao. Eny ary andao ary sika iroso amin'ny fizarana voalohany amin'izany lesona izany. Fizarana voalohany dia hoe mampiatra izay ampiasain'Andriamanitra ao anatintsika isika. Andinika ny fifandraisan'ny finoana sy ny asa isika. Miasa isika amin'izay ampiasain'Andriamanitra ao anatintsika. Manasa antsika ary amaky amin'ny Filipiana 2:12 sy 13. Izao voga avakan'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Filipiana 2:12 sy 13. Koa amin'izany ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny lehibe kokoa aza raha tsy eo aho, miasa amitahotra sy ovitra hatanteraka ny famonjenanareo. Fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hatanteraka ny sitrapony. Hoy ny Baiboly eto hoe koa amin'izany ry malalako. Rehefa mamaky ny teny hoe koa amin'izany isika dia mampatsiahy fa mifamatotra amin'izay teo aloha ny afatra. Ny tapany voalohany Filipiana 2:1-10 dia nanorina fototra ny sain'i Kristy, ny fanatretenany, ny fankatoavana. Ary eto amin'ny 12 ka hatramin'ny 13 dia tonga amin'ny fampiarany Paoly, tonga amin'izay teny hoe koa amin'izany. Dia averintsika vakiana amin'ny dika teny hafa ary le teny koa amin'izany ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva tsy tamina teo ahy ihany, fa ankehitriny dia mainka fa amin'ny tsy maheo ahy miasa amin'ny famonjena ny tenanareo amin'ny tahotra sy ovitra. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hatanteraka ny fankasitrahany. Tsy fantatro raha fantatry apôstôly Paoly fa tao nanitsaka zavatra saripady izy eto, izay fanakalozan-kevitra 2000 taona aty aoriana ny anoratany an'izao teny izao. Fa nametraka ny teny hoe miasa sy famonjena ao anatin'ny fehezanteny anankiray ihany izy, nefa amin'ny fomba mazava tsara. Matetika manko isika ankehitriny mihevitra ny Paoly olona miteny hoe tsy amin'ny asa, fa amin'ny finoana ihany. Saingeto izy dia tao manamafy ny anjara asan'ny asa. Hoy izy hoe miasa amin'ny famonjena ny tenanareo amin'ny tahotra sy ny ovitra. Mety hisy olona an-tany hoe move Paoly mifanohitra amin'ny filazantsara izay nosoratany ihany. Move izy sahiran-tsaina amin'ny afatry ny famonjena. Ary mazava ho azy fa anamafitsika fa tsy nisalasala mihitsy Paoly, tsy mifanohitra amin'ny tenany mihitsy na tamin'ny filazantsara mihitsy, fa ny teny mazava tsara izy. Voalohany dia misy andiny vitsivitsy reto izay maneho fa miverimberina ny fanambaran'ny Paoly mampatsiahy antsika fa tsy voavonjy amin'ny asantsika isika. Ohatra ao amin'ny Romanina 7:20 dia milaza izy fa ny olona dia amarinina amin'ny finoana fa tsy amin'ny asan'ny lalàna. Dia toy izany anke amin'ny Galatiana 2:1-9, ny olona dia tsy amarinina amin'ny asan'ny lalàna fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, satria tsy misy nofo ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna. Efesiana 2:4-5 dia manambara ihany koa hoe fa fahasoavana namonjenanareo, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndrao isy irehare. Ka ilay Paoly nanoratra hoe miasa amin'ny famonjena ny tenanareo, dia i Paoly ihany koa no niteny tao amin'ny Romanina, Galatiana, Efesiana izay mivakitsika teo fa tsy avy amin'ny asa izany famonjena izany. Ka izao na i Paoly no mifanohitra amin'ny tenany, izay tsy azoko ekena mihitsy nefa izay, na isika no tsy mamaky tsara, tsy mahatakatra tsara, fa ireo andinin'ireo dia tsy misy fanoerana velively fa hevitra mifameno ny amin'izay zavatra izay. Ny tian'ny Paoly lazaina amin'ny Filipiana 2:12-13 eto dia ny firesahana fotsiny ny fampiarana ny fahasoavan'Andriamanitra izay mamonjy eo amin'ny fiainantsika. Tsy miteny izy hoe izao ny fomba azahoana famonjena amin'ny alalan'ny asa, fa miteny kosa izy hoe miasa amin'izany famonjena izany. Ny famonjena dia zavatra izay fananantsika avy amin'Andriamanitra, saingy mbola adidintsika ny miasa amin'izany eo amin'ny fiainantsika. Marina izany, ka hijery ny dikan'izany ary tsika. Anome fanamarihana momba izany aho amin'ny tranga tsiraray dia anamarina fa voavonjy isika. Tsy voavonjy na amarinina amin'ny asantsika nefa isika, saingy tsy midika izany fa tsy manana toerana ny asa. Betsaka amintsika no miteny foana hoe tsy voavonjy amin'ny asa isika, saingy
to tsy manontany mihitsysika hoe ahoana raha fomba fiainan'ny olona voavonjy ary ko miresaka sika hoe tsy voavonjy amin'ny fomba izany sika eny e tsara zany voavonjy amin'ny fahasoavana tokoa sika ary amin'ny alala finoana niraisana izany ary zao zao de voavonjy kanefa ve miasa zao de mivalina zao ny asa zay resahan'ny Paoly eto zany de tsy hoe asa mba azahoana famonjena fa hoe ahoana fomba iainako amin'ny maha olona mivonjena anahy ary zay no alehan'ny sain'ny Paoly eto tiako ny tarika ny saintsika iresaka voalohany indrindra aloha ny amin'ity hoe finoana ity misy dingana maromaro izy io andeny hoe arahantsika izay zavatra zay andeha ho resantsika indraina amin'ity finoana ity inona moa ny finoana zao mivolaza ny Romanina toko 10:7 Romanina toko 10:7 hoe ko ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy inona moa ny tenin'i Kristy tsy inona izany fa ny soratra masina ary zao mivolaza ny Romanina ihany koa toko 10:7 hoe atao ahoana raha ny fiantso izay tsy ninony atao ahoana ny fino izay olona tsy reny atao ahoana ny fandrera tsy misy mpitory dikan'izay zany tsy maintsy misy olona mampafantatra n'lay teny lay toriteny zany amin'ny olona anankiray ary zay mazava tsara mihitsy ten'Andriamanitra hoe ataony ahoana ny fino izay olona tsy reny miasa zany ny sofina eto ary izay no anambarako aminareo misy hoe misy dingana 5 ty finoana marina ity zany hoe finoana tena velona izy ity ary mitombo manaraka tsara an'reto dingana anaky 5 zay resahako amintsika reto ny dingana voalohany de ny connaissance na fahalalana ny dingana faharoa de ny croyance na fahaterahan'ny finoana izany ny dingana fahatelo de confiance na fahatokiana ny dingana fahaefatra obéissance na fankatoavana ny dingana fahadimy persévérance na faharetana resantsika raha ny dingana voalohany amin'izany dingana finoana izany la hoe fahalalana amin'ny ankapobeny ny fahalalana dia miditra amin'ny vavahady-tsaina anaky 5 amin'ny fahitana amin'ny maso fandrenesana sy ny sofina fitsapahana ny oditra ny fofona na ny orona miasa amin'izay ny tsiro ny lela na ny teny miditra amin'ny alalan'izay zany amin'ny ankapobeny ny fahalalana rehefa mety ho fahalalana rehetra de miditra amin'ireo vavahady-tsaina ireo ary izay ny manambaran'izay amin'jaona voalohany toko voalohany andiny ny voalohany manao hoe zay efa hatramin'ny voalohany de zay efa renay ny asa zany ny sofina zay efa hita amin'ny masonay ny asa ny maso zay efa nojerenay sady efa notsapahin'ny tananay ny asa zany ny tanana le fitsapahana de ny amin'ny teny fiainana io fahalalana io zany dia miditra amin'ny alalan'izay zavatra zay miditra amin'ny alalan'io zavatra io andeha ataontsika hoe misy olona anankiray voasaminy aona izy roa de ny fakahita maso rehefa mifakahita de ny maso zany no mahita voalohany tsy mbola fakafantatra fa mifakahita aloha ny maso dia rehefa avy eo ny dingana manaraka dia tsy maintsy ifampiresaka de miasa indray ny sofina de mifampiresaka de zay zany no fakafatarina zay no ananana le fahalalana ary zay zavatra zay de dingana voalohany eo amin'ny finoana zay andeha atao hoe misy olona anankiray manana problème ty olana ty ary so ihany fa mbola ao anatin'ny vampitoam-pahasoavana izao dia mbola miasa amin'ny fanahy masina miezaka mampibebaka ny olona hatrany miasa ty ivelany fanahy masina amin'ny fotoana io ety ivelany mba hitona ny olona ho amin'izany fibebahana izany ary tamin'izay fotoana izay indrindra no ny fiasan'ny fanahy masina dia nisy olona ny ran'Andriamanitra nitondra fanasana tamin'ity olona zay manana olana ity ary dia lasa nanatona zany fanasana zany fanasana fitoriana filazantsara izy io rehefa amin'ireny fitoriana filazantsara reny dia Kristy mitoriana ao anatin'izany ary dia tonga ty tovolahy ty namonjy an'io fotoana io rehefa teo ampienoana ny tenin'Andriamanitra teo dia miasa trano ny fanahy masina raha efa avelanao hiasa amin'ny fonao ny fanahy masina dia hiasa tokoa izy ary dia ny zavatra terak'izay dia iaiky ny elo nyty lehilahy ty anapa-kevitra vokatray fiasan'ny fanahy masina sy fiasan'le Jesosy Kristy toriana ao anatin'io fitoriteny io ary dia ambary eto zany fa manomboka malala an' Jesosy ity olona ty niasa ny sofiny teo niaino tsara izy ary dia nanaiky koa izy ny isan'ny fanahy masina ny fiainany ilaina mitombo hatrany zany fahalalany zany fa tsy ajanona treo amin'ny alalan'ina no tombony zany fahalalany zany tsy maintsy
miandra ny soratra masina ianao ny soratra masina de hoe jesosy no miteny aminao enonao zany amy lalan'ny teny soratra masina io a ny feoan jesosy miteny aminao isan'androsan'andro ary tsy maintsy koa mivavaka tsy mitsahatra amin'andriamanitra ianao indray zany no miresaka amin'andriamanitra am'izay fotoan'zay zay le fifampiresana mila mpitombona trany zany zay fahalalana zay sahala am'le olona anankiray zay vonio anao teo raha mifakahita maso izy ireo tsy mahaso fotsiny fa ilaina ny mifampiresaka de rehefa mifampiresaka zay vao mifakafantatra hoe ay ty olona ty zany ohatran'zaosoatr'zao ny momba azy ay zany ohatr'zaosoatr'zao izy raha tsy mifampiresaka izy a tsy nisy zay zavatra zay ary tsy tsapanao ihany ko ity fitombo fahalalana raha tsy mianatra ny soratra masina isan'andro san'andro ianao ilainao koa ny miresaka amin'andriamanitra isan'andro san'andro amin'ny alalan'ny vavaka dingana faharoa aorinan'zay fahalalana zay de ny hoe croyance na ny fahaterahan'ny finoana eto zany de vola fahaterahan'ny finoana no nanan'ny olona anankiray sahala am'le finoana hoe misy andriamanitra hoe maty amin'ny azo fijaliany jesosy be debe ny eo lefa mahafantatra an'zany ary zao mivolaza ao am' jakoba toko faharoa fa sy mefolo hoe ianao mino fa raha ihany no andriamanitra ko tsara zany ataonao zany ny demoni koa mba mino zany ka de mangovotra raha tsorona zany eto de zao hoe le finoana mbola voanananana zany teto zay mbola voateraka teo a dia mitovy niveau amin'ny finoany devoly zay zavatra zay ary zavatra mampalahelo de zao matetika mijanona treo a ny finoana zay ananan'ny olona mijanona eto am'ty niveauany hoe fahaterahan'ny finoana ity efa mba nalala kely ny amin'andriamanitra izy a de nionona ny am'izay tsisy zavatra nataony taorina zay fa de fa hoe ay efa eniko zany ay jesosy maty amin'ny azo fijaliana maty tokoa fa maty tokoa izy de nombona tamin'ny azo fijaliana hony izy de zao zao hony izy de mionona am'izay fotsiny tsisy zavatra nateraka zany tao amin'ny fiainan'ny olona tsiraray avy kanefa dia maty antoka raha ohatra ka mionona am'izay zavatra kely zay fotsiny ny zava-dehibe zany zao ry havana de zao ilaina ampitombona le finoana voateraka teo iny ny fianarana soratra masina zany dia atao isan'andro tsy akajanona isak'izay fotoana rehetra ary ny mivavaka fa raha fa kely ny ntelo isan'andro a dia atao isan'andro mba ampitombona zany finoana voateraka izany indrindrindrindra ny altara ao tokantrano mba manahoana ny tokantranonao misy fotoam-bavaka ve taterana ao tokantranonao ao misy hira ve atao tokantranonao ao misy fiaraha-mivavaka ny mpianakavy ve atao tokantranao ilaina ny fanametrahana izany ho fomba fiainana isan'andro san'andro ary isan'andro san'andro koa dia ilaina ny manapa-kevitra mandray ny antso ny fanahy masina ampibebaka anao mandray zany fanapaha-kevitra izany ary indrindrindrindra ilaina ny manohitra ny satana manoera ny satana manoera ny devoly dia andositra anareo izy ao anatin'izany rehetrarehetra zany a dia ilainao ny manolo tena isan'andro san'andro a ho an' jesosy izay no fampitombonao an'ilay finoana voateraka fiaina isan'andro san'andro zany mametraka zay safidy zay a mametraka zay fampiarana zay a eo amin'ny fiainana isan'andro san'andro zany hoe ratsorona zany de zao hoe mianatra miaina an'ilay finoana izay voanitoeraka voanitombo teo zany rehetra zany de eo ambany fiasan'ny fanahy masina zay miasa ety ivelany ety atrany a mitaona antsika tsiraray avy dingana fahatelo de zao ny confiance na ny fahatokiana eto de zao hoe rehefa ny tombo zay finoana teraka zay ny tombo a de nisy fampitokisana teo natoky ny fikarakarany jesosy izy ary tsapa fa miazy mandrakarivo jesosy na de to tsy voavahama olombelona aza ny olana zay misy eo amin'ny fiainany a de tsapa fa ain jesosy vahana zany zavatra izany ary manambara an'izany jaona 10:15 hoe raha misaraka amiko ianareo de tsy mahay ninninna raha misaraka amiko kosa ianareo de tsy mahay ninninna eto zany zao dia sahala am'le olona anankiroa rehefa mifampiresaka isan'andro san'andro a mifamboraka ny tao-po zay le vavaka manko de zao hoe famborana ny ao am-po amin'andriamanitra toy ny amin'ny sakaizatina indrindra de le olona anankiroa exemple natao tamitsika teo de rehefa nifankahita izy ireo nifampiresaka dia ny efarana izy ireo a dia ifampatoky ary zay a le confiance eto tsy manana fanahina intsony zany fa matoty tanteraka ny fitantanan'i jesosy avy aleo jesosy no hitantana io fiainanao io avy aleo jesosy no hitondra ny sambo ny fiainanao aza manany am'izany fiainanao zany ataovy zany fanandramana izany zay le confiance na fahatokiana an' jesosy mba hoe izy rery any no hany hitantana ny fiainanao
ary atokisanao fa mitondranao amin'ny tsara izy. Ianao rareo azy na de ratsy ary izy Jesosy dia malala nome zavatsoa ho any zanakareo. Tsy mainky avany rainareo zay any an-danitra. Avy aloha Jesosy hitantana ny fiainanao fa malala zay masoa ho amin'ny fiainanao manontolo izy. Misy mpanoratra anankiray nanambara zao teny zao hoe tsy misy atahorantsika ny amin'ny ho avy afa-tsy ny fanadinoantsika ny fitahin'Andriamanitra tamin'ny lasa. Zay tokoa ny zava-doza zay hoe fanadinoana ny fitahin'Andriamanitra tamin'ny lasa zay. Efa niditra tsetry mbetsaka tao amin'ny fiainanao anie Jesosy. Avelao izy hitantana ny fiainanao isan'andro isan'andro. Adininao ve zay fitatana ny fiainanao tamin'ny lasa zay? Ilaina ny miantehitra amin'izay mandrakariva ary zay no anananao toky amin'ny ho avy rehetrarehetra zay zavatra zay. Dingana manaraka dia zao, rehefa mifampatoky tsara ianao sy Jesosy dia tonga ty dingana momba ny obéissance ty na ny fankatoavana. Tsy inona zany fa ny hoe maneho ny finoana ampifanarahana sitrapon'i Jesosy. Lasa mpanompo ny Kristy zany ianao atokisany, mpanompo atokisany Jesosy. Ny mpanompo zany dia hoe andevo ny dikan'izany eto. Andevo, araka voalaza amin'ny Romanina 5:20 hoe mba hatolory ankehitriny toy izany koa momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana, ho andevo ny fahamarinana. Eto amin'ity obéissance ty zany dia zao hoe izay tenenin'i Jesosy rehetra zany dia tanterahako. Satria olona manahoana? Olona atokisan'i Jesosy aho. Manatanteraka mpitiavana mbaika omeny Jesosy aho zany. Rehefa miteny soratra masina zany aho hoe izao no ataovy dia tsy asiako fandavana zay fa tanterahako ampitiavana zay fanambarany soratra masina rehetra izay. Be dia be ny fahamarinana ambara ny soratra masinao. Ary rehefa manambara zay marina zay ny ten'Andriamanitra dia zao mpanompo ny fahamarinanao ary dia arahako izay toe-javatra izay. Lasa mpanompo ny Kristy. Dingana manaraka. Hitantsika tsara fa ataovy laizao nieritreritra ane hoe ho tony olona roa lasy vava le mifankahita voalohany indrindra. Nanomboka tamin'ny fidiran'le fahalalana tamin'le alalan'ny vavahady-tsaina le izy dia aveo dia mifampiresaka. Rehefa mifampiresaka ny fankalala ny tombo zay fampiresahana zay dia nefa rany dia ny fampatoky. Dia iny fa rangafa nanometraka vola tamin'ny ramatoa. Dia iny izy fa nametraka zavatra maro samihafa ary dia natokisany ty ramatoa ty. Dia iny koa ramatoa fa nametraka ny fony tanteraka ho amin'ity lehilahy ty. Dia zay zavatra zay mifameno ary dia hiteny reto hoe isy zay fampatokisana zay. Rehefa hiteny le lehilahy hoe zao mba tsy tiako dia manatanteraka ny lehilahy. Rehefa hiteny vehivavy zao tsy tiako dia manatanteraka izy rey. Izay zavatra zay zany tanteraka ho azy atao anatin'ity dingana finoana ity. I Abrahama dia ohatry ny fankatoavana amin'izany. Rehefa natsoan'Andriamanitra i Abrahama atao amin'ny toerana misy azy hoe mandehana ianao any amin'ny tany zay asehoko anao, miala amin'ny tany niavanao sy ny ray aman-dreninao mandeha any amin'ny toerana anankiray zay asehoko anao dia tsy nisalasala Abrahama ry havana fa tonga dia niainga. Tsy nanadiady satria izy natoky an'Andriamanitra. Ary Andriamanitra koa natoky any Abrahama. Ary dia rehefa zay ny zavatra niseho nanany Abrahama zay dingan'ny finoana zay dia zao ny voalaza eto amin'ny Romanina 5:7 hoe fa ahoana ny soratra masina ary Abrahama nino an'Andriamanitra dia ny saina ho fahamarinany izany. Ny saina ho fahamarinana izany. Dingana fahadimy dia ny persévérance na faharetana. Zava-dehibe ty ry havana fanehoana ny finoana ampaharetana ty na mora na amin'ny sarotra. Satria raha andeha atao hoe toe-javatra kely tsisy fotony dia iny nampahempotra anao, nampiempotra anao na kivy anao tamin'ny fanarahana Jesosy. Manao na dolidoly le finoana rehetrarehetra teo. Rava sa tsy rava? Mazava ho azy fa rava dolidoly ny zavatra rehetrarehetra zay efa niarahanao tamin'Andriamanitra raha zavatra kely zay tsisy fotony. Io dia sahala amin'ilay hoe aoka tsy mba sahala amin'ilay tany zay nambolena teny amin'ny vatolampy sika hoe nalaky ny trebona hiafanampo mora mafana be miredaredaka rehefa tonga ny ainandro dia avy hatrany dia maina zany zavatra izany. Rehefa misy fizahan-toetra kely dia iny dia maina. Ilaina ry havana ty faharetana ity. Aseho ampaharetana ny finoanao na mora na misarotra fa manomboka izao ianao dia any Jesosy ianao. Ary dia Jesosy ny tompon'ny fiainanao. Izy ny patronao manomboka izao na mora zany na misarotra. Satria izay maharitra hatramin'ny farany novonjena araka voalaza amin'ny Matthieu 7:20. Ilaina zany maharitra amin'ireo dingana rehetrarehetra zay efa nandalovana teo aloha ireo. Ny fahalalana tsara ny Kristy, ny fatokiana azy, ny fankatoavana azy. I Joba dia
anehoana zany ohatry ny faharetana zany ary mahafinaritra ny fanambarana izay voalaza ny joba 7 hoe na de amono azy izy de mbola anatena azy ihany ao anatin'n'ity perseveransa na faharetana ty dia mipetraka atao anatin'ity ny hoe fanantenana n'Andriamanitra hatrany hatrany ninina zavatra miseho amin'ny fiainako de zao efa tsapako nitondrany anahy tamin'ny fiainako rehetrarehetra zay dia antenaiko izy fa hiditra antsehatra eo amin'izany fiainako izany ary dia izay no zavatra ambarany Job eto ohatra n'izany faharetana izany ratsona zany ny atao hoe finoana de zao ny finoana dia fatokiana ny Kristy sy fianteherana tanteraka aminy midika ho firaisana amin'Andriamanitra zay mahafoaka ny fitondran-tena manontolo sy ny atao rehetra izany tsy milaza fanekena hevitra na foto-kevitra na fampianarana fotsiny ihany zany fa midika ho fanekena ny Kristy eo amin'ny fiainana ary miaina tanteraka araka ny fitsimpiainana tsy misy tsiny tian'Andriamanitra arahintsika hitantsika arak'izay any fa rehefa manaraka n'izay dinga ny finoana zay amin'ny fiainantsika rehetra sika mampiatra izany de ho fahazavana amin'ity tontolo maizina zay misy atsika ity tadio fa arakaraka ny mamaizina ny lanitra no voamaika amin'ny mampamirapiratra ankitana ary zany ihany koa no mampiditra atsika amin'ny fizarana faharoa ny fizarana faharoa dia mitondra lohateny hoe Andriamanitra manantena atsika ho fahazavana hitondra fahazavana antsona mba ho fahazavana zao tontolo zao tsika manaraka ny dian'i Jesosy sy mizara ny fiainantsika amin'ny hafa manantena atsika Andriamanitra mba ho fahazavana sy hitondra fahazavana ka ina dikany hoe fahazavana mamiratra ao anatin'ny maizina anaona ny endrika izany ndio vakitsika ny Filipiana 4:4-5 ataovina zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana sy ny tsy fisalasalana mba ho tsy manatsiny sy tsy misy fitaka ianareo dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo firenena meloka sy maditra izay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao mitana ny tenin'ny fiainana mba hisy ho riariako amin'ny andron'i Kristy ka tsy ho niazakazaka foanao na ny sasatra foana eto amin'ity fizarana faharoa ity no nazahoantsika le lohateny lesona hoe mamiratra toy ny fahazavana ao anatin'ny alina ary miresaka momba ny fanavana tokony izay ananan'ny kristianina eo amin'ny fiainana izy fantatsika fa amin'izao andro faran'izao dia manjary miamaizina dia miamaizina trany ny tontolo misy atsika saingy amin'izany fotoana izany ihany koa ny vahoaka an'Andriamanitra dia tsy tokony hoe maizina kely fotsiny fa mila manatona ny Kristy be deaibe izy ireo manaraka le dinga finoana zay nresantsika teo ary dia ho lasa mamiratra tena mamirapiratra hatrany ary dia ny fanavana dia tokony mazava kokoa hatrany eo amin'izy ireo izay an'Andriamanitra sy ireo amin'izay tsy an'Andriamanitra izao no ambaran'i Jesosy eo amin'ny Mateo 5:4-5 momba mahafanazavana eo amin'izao tontolo izao atsika ianareo ny fahazavana izao tontolo izao ny tanàna miorina eo tampitendrombohitra dia tsy azo afenina ary ny olona tsy mandretra jiro ka ametraka azy eo ambany vata famarina feo ambon'ny fanaovan-jiro ka dia manazava zay rehetra ao an-trano izy aoka mirapiratra eo mason'olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa tsara ataonareo ka ankalazany rainareo zay any an-danitra mazava tsara zany Kristy amin'izay nilaza ny teny ihany koa Kristy amin'izao na 9:12 manao hoe izao ny fahazavana zao tontolo izao izay manaraka tsy handeha amin'ny maizina fa anina fahazavana aina ary avy eo dia niteny ihany koa izy hoe ianareo no fahazavana zao tontolo izao ko amin'ny alalan'ny fifandraisantsika aminy zany dia manohy izany fanompon'i Kristy izany sika ary manazava izao tontolo izao tsy amin'ny voninahitra ny tenantsika fa amin'ny voninahindrery ihany raha miverina amin'ilay resaka finoana sy asa teo sika rehefa milaza Jesosy eo amin'ny Mateo 5:4 manao hoe mba ahitany ny asa tsara ataonareo dia tsy milaza izy hoe ka ankalazana anareo tsy izay ny voalaza eo nahoana moa tsy hoe tsika no ankalazaina satria ny asa tsara ataontsika dia tsy tsara raha tsy Andriamanitra no manome an'izany hery ary fanahy masina no manome an'izany araka nresantsika tamin'ilay dinga finoana teo ny fanahy masina daholo no miasa amin'ilay dinga finoana rehetrarehetra ny fanahy masina no manome an'izany hery izany atonga atsika anao ilay asa tsara ko nahoana ary no an'Andriamanitra ny voninahitra satria Andriamanitra irery no mahazo fankasitrahana amin'ny asa tsara satria asan'Andriamanitra zany asan'Andriamanitra no miasa amin'ny alalantsika izy no modely sy loharano ny fanatretenantsika rehetrarehetra ankehitriny mampatsiahy ny tantarany Joba zay lesona zay tadidintsika tsara angamba tamin'ny andron'i Joba nisy ilay fifanandrina lehibe teo amin'ny Satana sy Kristy
voalaza fa niditra teo anatrehan'andriamanitra satana ary miteny hoe zao tontolo zao ary eo andriamanitra hoe efa nandinika ny joba mpanompoka va ianao fa izy de marina tsy misy tsiny ary tian'andriamanitra ho tanteraka toa zany fa andriamanitra de tsy te hamonjy atsika hiala am'izao tontolo zao fotsiny fa amela atsika ho solotena eo am'izao tontolo zao zay le dinga ny finoana zay fandresantsika koa zay anatin'zay zavatra zay aneo ny voninahitr'andriamanitra sy ny hatsarany taka ny joba ary naka zany hevitra zany ko paoly ankehitriny ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina dia zay napetraka atao anatinao sy ny asa ataonao dia afaka nio mamiratra sy ho lasa fahazavana ka rehefa miresaka momba zany sika tsy fantatro ny aminao fa tamin'ny zavatra zay niainako teo amin'ny fiainako sy ny fanompona zay nataoko rehefa miresaka momba ny famirapiratana toy ny fahazavana amin'ny mahafahazavana am'izao tontolo zao de matetika sika no mijanona fotsiny amin'ny hoe maolona tsara fanahy na amin'le hoe toetra mafinahitra ary zay zavatra zay dia ambara ohatrany hoe toetra pasifa ihany na hoe toetra miandry ihany hoe manana famorapanahy manana fanatretena faharetana tsy hoe ratsy akory zany tsara izany fa saingy zao tsy feno zao ny voalaza amin'ny Christian Service pejy 20 zao ny voalaza n'izay teny zay hoe andriamanitra de mitaka ny vahoaka ny amiratra toy ny fahazavana am'izao tontolo zao tsy ny mpitandrina ihany no takinanao an'izany fa ny mpiandry Kristy rehetra ny resaka ataony de tokony ho araka ny any an-danitra ary raha mankafy firaisana amin'andriamanitra izy ireo de aniry fanerasera mpiarabelona aminy mba aneo amin'ny alalan'ny teniny sy ny asany ny fitiavan'andriamanitra zay mamelona ny fony am'izany fomba zany de ho toy ny fahazavana eo am'izao tontolo zao izy ireo ary ny fahazavana ampitaina amin'ny alalany de tsy ho faty na esorina mario ny resaka zay fifandraisantsika amin'ny olona maneo ny asa fian'ny fitiavana raha ohatra ka mijery atsika ny olona iny de hoe iny le olona mahafinaritra izy iny de zay mahafahazavana atsika zay no tazan'izy ireo kanefany tsara le hoe tsara fanahy amin'ny resaka zay atao manao asa tsara fanompona fian'ny fitiavana tsara zany fa saingy zao misy tsy fahafenonao araka nifa nlazaintsika teo satria zao ny antony andriamanitra dia tsy manantena antsika io fahazavana fotsiny araka ny firizanana faharoa zay resantsika eto fa manantena antsika ihany koa izy hitondra fahazavana ary ny fahazavana zay resany eto de fahazavana tenin'andriamanitra io le hoentina satria nolazaina tamintsika fa ny tenin'andriamanitra de fanilo ho antongotsika sy ho fahazavana ho any lalantsika zay le resantsika le tam'le dinga ny finoana zay nresantsika teo hoe mila mitombo am'le dinga ny finoana atsika mitombo am'le fahalalana fianarany tenin'andriamanitra fivavahana amin'ny firaisana amin'ny tsy tapaka mitombo am'izay any de mandala midingana manaraka zay fanresantsika teo ary dia mila mizara zay fahazavana zay koa tsika tsy hoe natao fahazavana fotsiny tsika de toetra eo fa mila mizara an'izay amin'ny fijoroantsika ho vavolombelona kristiana zay ataotsika dia matahotra ao izy ty fanambaranty fa sao manantotrantotra ny fijoroana vavolombelona miandry fotsiny sika pasifa fotsiny zany de nitoetra tsara sy ny atsara-panahy sy ny am'ra-panahy zay tokony ananantsika ka indraindray dia manamaivana sy manadino ny adidy amin'ny fijoroana vavolombelona mavitrika amin'ny fizarana ny fahamarinana ankehitrina am'izao tontolo zao zay iona am' Jesosy ho avy-tsy ela na de tsy tiako aza ny teny hoe adidy eto tsy hoe diso akory zany teny zany fa be debe ny olona mikorotatsaina raha vao mitena zany adidy zany ko maro ny olona ny teny hoe adidy nanana firoana sika ankehitriny rehefa atry ny ela tao amin'ny fiangonatsika nitondra fotom-pinoana fampianarana ara-baiboly ho toy ny zavatra zay mekanika ho toy ny adidy sy tafasaraka amin'ny olona toy ny hoe mafy sy tsy misy fihetseham-po mihitsy zany ary tsy fantatro hoe taizana nazahoana n'zany hevitra zany fa de nambanimbanintsika trany hoe fantatrao ve fa ny olona eto am'izao tontolo zao dia tsy mitady famarinana fotsiny andao mazava tsara afaka mahazo fitiavana amin'ny fomba maro ianao am'izao tontolo zao ary mitady zany amin'ny fomba maro samihafa ny olona ny fomba maro samihafa nefa dia feny filandratsy tsy zavatra mekanika izany io tenin'andriamanitra zay velona io zay miteny afanahintsika io de tsy zavatra mekanika ka mety antany momba izany sika eo amin'ny fanendrentsika lehibe amin'ny mahazavaboary lava atsika saingy andriamanitra de mamolavolany teniny mba hitovian'ny teny amin'ny feo ampo ary amin'ny fahafampo antsika amin'ny fomba zay tsy vitany zavatra hafa rehetra ary sika zay malala zany dia manana zany fahafahana zany izara isika koa de miteny hoe tsy te izara izany aho satria zavatra mekanika be zany ka raha mekanika aminao zany de aoka anao andoalika angataka ny fahaterambo avao indray atsapa fa ilaina ny mizaran'zany indraindray sika dia matahotra sao mino fa isika no malala zay tsara indrindra ho an'ny fanahy anankiray ary miteny hoe
fantatrao ve mila mandre an'izao fotsiny ane izy ireo hoe kristy amintsika am'izay fotaon'izay hoe tsia meo azy ny teniko toroy ny fahamarinana kehitriny meo azy ny fandarenana baiboly isika dia samy nanana zany trekefa izany efa nitory tamin'ny vaoaka maro samihafa nao konferansy tetsyteroa ary nalaim-panahy eritreritra hoe ity lehilahy ity dia efa nandalo zavatsarotra be dehibe inona ny fanampiana ao azy ary dia nanova ny fiainany zany ary nitondra hery vaovao ahoana no nosehon'izany satria la tenin'andriamanitra izay velona iny no ny asa tao anatin'ny fon'le olona tamin'la dinga finoana le hoe teraka ilay fahalalana zany ary zay ny antony tiako ihany koa ny mametraka toy izao hoe ny asa tsara azy ataontsika dia manome fahatokisana ny afatry ny tenantsika ary osetrin'izany ny afatry ny tenantsika dia manome dika mandrakizay ny asa tsara ataontsika ka tsy manao ny tsara fotsiny isika satria teaneo fa olona tena tsara fanahy sika fa koa tsy azo no sarana ny teny izay tokony hovakintsika amin'ny asa tokony ataontsika misy antony mampiaraka an'ireo anankiroa ireo asa ireo eo amin'ny fiainantsika dia vokatry ny fiasan'ny teny ao amin'ny fiainantsika misy fanambarana lehibe izay nalaina tao amin'ny lesona talata izao ny voalaza hoe nazoto nianatra ny finoandro kristianina voalohany anisan'ndrano le tao olona tany Filipi nitety tokantrano izy ireo nitory filazantsara novoain'izy ireo ny tranony mba ahafahany miara-mandinika soratra masina ary hainy ny nanazava ny antony finoany ao amin'ny soratra masina nanao toy izany koa ireo mpamakilay advantista tsy niatehitra tamin'ny paster izy ireo mba anaparika ny afatra amin'ny mampiarabelona aminy fa nizara ny finoany nampianatra baiboly ary nanomana ny olona ho vonona tao batisa rehefa miverina ny mpitandrina da tsika amin'izany mazava dehibe an'ilay hoe finoana velona le nresantsika teo amin'ny tena manokana iny fanaraman'ny tena manokana iny fa ilaina ny manatanteraka an'izany nresaka an'izany sika tamin'ny lesona voalohany momba ny tontolo kevitry ny tany amponjan'ny paoly ahoana no hitantanana ny fiangonana amin'ny alalan'ny mpikambana ao amin'ny fiangonana zany amin'ny alalan'ny mpitarika sa tsy zany ary eto dia omena zany koa rehefa mamiratra toy ny fahazavana izy ireo tsy nanao asa tsara fotsiny izy ireo ny teny hoe eny azo afatra ianareo rehefa mivoaka ny fontsy paoly na koa hoe rehefa tonga ty lehilahy hafa ty atao hoe timoty ty na i jaona na i jakoba tsia ny nolazaina dia izao manana fahaizana hoentina isika satria efa nifandray tamin'andriamanitra sika efa nitombo tanatin'izany fanandramana araka tamin'andriamanitra zany ka dia asehontsika ny tsara ataontsika ary izany no azahoantsika fitokisana mba atokisanareo ny afatra hoentinay tiako ny fanambarana izay voalaza ao amin'ny kristian service ihany koa peja raiky amben'nypolo manao hoe ao amin'ny fiangonana rehetra ny mpikambana dia tokony hofanina mba hanokana fotoana amin'ny fitariana fanahy ho an'i kristy mario raha mavitrika zany sa miandro fotsiny mino aho fa rehefa manatanteraka zany fitariana ao an'i kristy zany fijoroana vavimbelona zany tsika dia fiainana ara-panahy mavitrika zany ahoana no ilazana fiangonana hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo zao raha tsy ny mpikambana ao an'izany fiangonana zany no tena mampita fahazavana koa tsy hoe mila fahazavana fotsiny aho fa tsy maintsy mitondra fahazavana ihany koa tsy maintsy mitondra zany miaraka amiko isan'andro san'andro ary aoka ireo manana ny andraikitra amin'ny ndehan'ondry ny kristy hifoa amin'ny adidiny ary ampiasa fanahy maro hiasa nandamina fiangonana ao amin'ny fanompony paoly araka ny fandraisantsika teo aloha ary amin'ny alala mpikambana rehetra izay misolo tena ny toeran'andriamanitra sy mitondra ny afatr'andriamanitra no nitombon'ny fiangonana tsara tamin'izany andro zany mitondra antsika fizarana fahatelo farany ary zany lesona izany fizarana fahatelo dia mitondra loha teny hoe tokony akasitrahana sy ajainareo mpiasa mahatoky tokony akasitraka an'ireo mpiasa mahatoky sika i paoly amin'ny famaranana ny fizarana faharoa io dia miteno Filipiana toko faharoa dia fa fita ambin'ny folo hoe eny na dia idina ho fanatitra idina eo fanatitra sy fisoroana finoanareo azy aho dia faly ka miara-mifaly aminareo rehetra saingy niresaka ny fomba nandraisana azy ho fanatitra idina izy nekeny fa ny fanompony dia afaka ny farina tamin'ny fotoana rehetra ary vonona ny anome ny tenany ho an'ny famonjena azy ireo mazava ho azy izy koa avy eo dia nanondro an'i Timoty sy Epafrodito izy izay niarasy ny asa aminy izay efa nofaniny manokana anomy ny asany ito moa dia olona mahaliana satria mazava ho azy fa voalaza eto izy saingy tsy voalaza imbetsaka raha makany amin'ny asan'ny apôstôly toko 1 sika dia izay no fotoana voalohany ilazana azy mazava tsara amin'ny soratra masina tamin'ny asan'ny apôstôly eo amin'ny
toko 4 nandrisan'ny fotoana zay nanalatan'ny olona ny Paoly tao Listra ho toy ny Andriamanitra ka anolorana fanatitra. Ary tao anatin'izay taorina zay dia vonany otoram-bato izy. Ary rano marina mihitsy ara dia voatora-bato mihitsy izy ary neverina ho toy ny maty. Ary dia nitaritaritin'ny olona tany ivelan'ny tanàna satria neverina toy ny maty. Ary milaza ny Baiboly fa ny voro manodidina azy ny mpino dia ambara mpanompovavin'ny tompo fa ity moty ilay tanora fanahy koa dia iray tamin'ireo nijery na nodidina ny vatan'ny Paoly ireo izay atao tsy misy aina intsony. Ary rehefa mifoha izy nanitsana vovoka taminy dia niteny hoe hoay dia ho takizany koa aho. Nanambaran'izay indray zany Timoty rehefa nahitan'izay zavatra izay nataon'ny Paoly hoe hoay dia ho takizany koa satria velona tanatin'ilay fahafatesina teo azy teo i Paoly. Taty aoriana amin'ny asana apôstôly 2 dia niveriny i Paoly ka nahitan'ity mpianatra tanora ity izay mbola mahatoky hatrany. Ary Paoly dia mazava ho azy fa ray aman-dreny, ray am-panahy amin'ny fomba maro samihafa ho an'ny Timoty. Ary tany am-pomondona dia maro no niantso amin'ny Paoly hoe ray am-panahy, saingy amin'ny fomba malokana mihitsy no nilazahan'ny Paoly an'ny Timoty hoe zanaka satria tanora izy tamin'ny nanombohany ary nampitodika azy tamin'ny hafatra i Paoly. Ary tsika dia mamaka ny torohevitry Paoly ho an'ny Timoty, miresaka momba ny fampahirezana sy ny fampahirezana azy ary ny tsy fahatahorana izay hanananany. Ary koa nambaran'ny Paoly ihany koa fa hoe efa hitanao izy Timoty ny alehibe tao amin'ny testamenta vaovao. Dia amin'izao fotoana izao Paoly any am-ponja dia ambarany hoe Timoty no any ivelany any malalaka tsy mikatra ary dia manolotra ny Timoty izy ilay mpiasa mahatoky. Ambaran'ny Paoly fa hoe nanampy ahy izy ny rahako tany aminareo tamin'ny fahatokiana tanteraka sy ny maro samihafa izy ka dia hitanareo fa mialehibe izy ankehitriny ary niderany Timoty mandrakariva teo amasom-bahoaka sy teo amin'ny mpino rehetra i Paoly. Dia hoy izy hoe azadiny Timoty, lehilahy tsara, raiso tsara izy. Ka tena olona manokana tokoa zany Timoty tamin'ny zavatra ny ainany. Dia toy izany koa Epafrodito, tsy tahaka ny Timoty izay hitantsika ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly hoe misy boky roa izay nisoratana ho azy. Tsy dia misy zavatra betsaka voalaza momba ny Epafrodito, saingy nomeny fanambarana betsaka izy. Dia neovakitsika ny Filipiana 2:5-7 no momba ny Epafrodito. Nefa ny hevitra aho fa tokony hampandehaniko akaty aminareo Epafrodito, rahalahiko, satria mpiray samiko no miaramila namako ary irakareo sy mpanompo anome izay nilaiko. Fa manina nareo rehetra izy ka difotra alahelo satria efa renareo fa narary izy. Eny, narary saika maty tokoa izy, nefa Andriamanitra namindra fo taminy ary tsy taminy ihany fa tamiko koa. Fandrao analahelo mifanotonao, koa nahazody kokoa aniraka azy aho mba hifalenareo rehefa hitanareo indray izy ary mba afaka alahelo tokoa aho. Koa raiso ao amin'ny tompo izy amin'ny fifaliana mandrakariva ary omeo voninahitra izay olona tahaka izany. Fa saika maty izy no ny asan'i Kristy sady nanao ny ainy tsy ho zavatra mba hanefa izay tsy vitanareo tany fanompoana. Ity Epafrodito ity dia to fampahirezana lehibe mihitsy ho an'ny Paoly. Loharan-karaina lehibe ho azy tany fiangonana tany Filipi izy ary mampirisika azy ireo Paoly hoe tongava soa ity rahalahy ity. Ary manambara indray nanao izany masom-bahoaka izy hoe miantso ary manamafy azy ho mpitarika mahatoky. Azo antoka fa Epafrodito dia nanana ny kilemany saingy nentin'ny Paoly, tsy ndresahan'ny Paoly izany zavatra izany. Tsy misy afa-tsy ny fampahirezana no nambaran'ny Paoly eto. Eny mihoatra ny fampahirezana azy, misy anatra kely ihany any aparany. Mety hitantsika angamba izany milazainy hoe ity lehilahy ity dia tsy manao mihoatra noho izay tokony nataony satria ianareo rehetra dia tsy nanao ny asanareo. Toy ny hoe raha maro aminareo no ny asa dia tsy ho nametraka entana be taminy toy izany ianareo. Nefa nentiny tapatokiana izany, tsy menomenina izy na dia tamin'ny fotoana narariany saiky maty azy. Ary inona ny eritreretina? Ny aminareo no nampanahy azy. Niantso an'ireo lehilahy roa ireo izy saingy hoy izy hoe ary ny tokony ataonareo dia ny manaja reny mpiasa mafoy tena reny, mivavao azy reny, ampahireza izy ireo, ampy izy ireo amin'ny azonareo atao rehetra ary aiza mafoy an'izy ireo. I Paoly no manoratra avy any am-ponja ny teny azay zavatra izay ho an'izy ireto. Teo amin'ny fiainan'i Paoly dia miafara amin'ny fahafoizan-tena izany. Ny fahafatesany dia martyra saingy fantatsika tsara fa ny fahafatesany mamartyra azy dia nampiroborobo izany filazantsara zany. Nisy zavatra azontsika betsaka idirana fa rehefa natsipy tany am-ponja Petera
saika vonoana dia nivavaka tamin'nypikirizana ny mpiangona ary nanafaka azy ny tompo saingy tsy niseo tamin'ny apôstôly paoly zany satria ny apahany de no reo vavaka reo tsy natao amin'ny fanafahana azy zao nyvoalaza momba ny tantaran'ny paoly andriamanitra dia tsy nanendrya tamin'ny fitantanany fa ny asan'ny paoly dia hifarana aingana toy izany saingy tsy nanao fahagagana izy mba anoerana fandenjavatra zay nateraka ny fomba manokana ary ampiarina zany kehitriny ity fanaty ihany no mbola mitarika mivokatra mitovy ny tsy fanarahana ny fakasitrahana sy ny fahatsarana ny fepetran'ny fahasoavan'andriamanitra dia nahatonga fiangonana tsy azo fitahina maro impiry moa ny tompo no nanalava ny androm-piainan'ny mpitarina mahatoky sasany raha nakasitrahana ny asany ka rehefa milaza izy hoe raiso izy amin'ny fifaliana ary manaja any olona takan'izany dia tokony anana anaja ny mpiasa ny filazantsara rehetra sika zay mety manana kilema eo amin'ny toetrany aza mitady ny fomba anaovana ny tsy marina amin'izy ireny ahoana no afahantsika zay mampitombo azy ireo ampairezana ny fiangonana ry-piainy malala raha fitinina zany lesitsika teto a dia zao no afatra fototra mantilesina fadimy teo hoe andriamanitra ny miasa anatsika manome ny famonjena manome ny faniriana manome ny hery miasa ny alala fanahy masina andriamanitra io mitaona antsika ao amin'ny zavatra rehetra ary zay le dinga ny finoana zay ndresantsika hatramin'ny voalohany tsy mialo mihitsy ny fanahy masina manatanteraka an'izany ary sika kosa dia mampiatra izany amin'ny fankatoavana sy safidy antsony isika ho fahazavana anatin'ny aizina ary tsy amin'ny toetra tsara ihany fa miteny ny fiainana zay entsika ho zaraina koa tokony anaja sy ankasitraka reo mpiasa mahatoky amin'ny fiangonana sika satria ny asa dia mitaky fahafoizantena vavaka ary fanoharana zay ndray zany lesontsika androany dia manatenatsika mba andray lesona sarobidy ary anao safidy izara zany fahazavana zay ampitoerin'andriamanitra ao anatin'ny fotsika izany ampitombo ny tenin'andriamanitra ao amintsika arao le dinga finoana zay nresantsika teo androany ary eoka atsika anao fanandramana ijory vavolombelona izara lay fahazavany tenin'andriamanitra lay fanino ny tenin'andriamanitra anazavanydiatsika izara zany ampifandronim-podidritratsika iaraka ivavaka atsika amarahana zao fotoana zao raha inay eo zay ny an-danitra feno fankasitrahana anao zahay satria menao tombotsoa hitondra nyty afatra ity tompo mivavaka ho any tsiraray avy mba avita ampiatra ty lesona ity eo mba mifitarihan'ny fananao masina ampiso zay ho fahazavana eto amin'ity tontolo zay feno aizina ity ampiso zay mba hizaratrano ny teninao amin'ireo mpiarabelona aminay da io mpiaino rehetra rekehitriny ary ataovy matoky amin'ny zavatra rehetra izy ireo fa noho ny anaran'i jesosy no angatana zao vavaka zao amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.